La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vide rare. Vous présente Nivava. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manulchanao Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary manomboka mandray ireo marary ny vaninaretina Covid-19 ny centre de traitement Covid-19 etsesoa mandrakizay. Enina amby telopolo amby zato ireo marary ho raisina an-tanana eny an-toerana. Miato mandritry ny tapabolana manomboka ny 9 aprily izao ny fampianarana any amin'ny von'ireo sekoly manerana ny nosy raha nambara ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Miankina amin'ny fivoaran'ny valinaretina ny fanovanana tsihy ny tete andro rano fanazavana. Sambany tamin'ny antotanisa no mahatratra 7,valonjato ireo tranga vaovao tao anatin'ny iray andro teto Madagasikara mahakasika ny Covid-19. Misa afito ireo namoniaina raha toka 7,70 ireo sitrana soamantsara. Tafekatra 700 mahery ny tranga fièvre de la vallée du Rif amin'ny faritra efatra eto Madagasikara ankehitriny ary 420 ny omby maty tamin'ny izany. Arak'izany nivoaka ny didim-pitondrana isam-paritra mandrara ny fivoahan'ny biby miroka ahitra amin'ireo faritra ahitana ny vaninaretina. Maresaka iraisam-pirenena raha toka tapatapaky ny volana Mey izao ny tokony hiverina isokatra ny toeram-pisakafoanana bara ary musée any Frantsa hatreto tsy mbola fantatra mazava na voahaja io daty io na tsy mbola tratra ihany koa ny pika ny vagy fahatelo amin'izao fotoana izao any an-toerana. Ny aditen'ireo vetrany. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Ekolo TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary manomboka mandray ireo marary ny valinaretina Covid-19 ny centre de traitement Covid-19 etsesoa mandrakizay. Enina amby telopolo amby zato ireo marary ho raisina an-tanana eny an-toerana fanadina. Totosandroany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny CTC-19 na ny centre de traitement de Covid-19 etsoa mandrakizay manoloana ny fiakaran'ny isan'ireo tranga vaovaovao marina mikasika ny valanaretina eto Andrenivohitra indrindra ny ao amin'ny boriboritany fahadimy. Miisa enina amby telopolo amby zato ireo marary ho raisina an-tanana eo anivon'ity CTC ity ary hita eny an-toerana avokoa ireo fitaovana fitsaboana toy ny concentrateur d'oxygène, eo ihany koa ireo mpitsabo sy ireo mpitsabo mpanampy hikarakara ireo marary. Raha nanokatra ny CTC tsika na ny centre de traitement Covid-19 tany amin'ny village voire nanokatra ihany koa tsika tany Ivato ary nanokatra ihany koa ny CTC tao a Mamasina. Ny zavatra tsapa dia tsombotsony reo toeran'ireo ankehitriny satria be loatra ny olona mitondra ny tsimikaretina feno ny hôpitaly ary tsy maintsy mitondra mametraka paikaty sy mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana. Androany zany misokatra ity CTC eto Soa mandrakizay ity andraisana an'ireo marary rehetra manomboka rehefa avy eo ihany dia afaka mandray an'ireo marary isika. Mamempoana ny fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana ireo marary ny Covid-19 eo anivon'ity CTC ity raha nambaran'ny tompony andraikitra. Ankoatr'izay, homafisina ny fampitaovana ireo toeram-pitsaboana manerana ny nosy eo anatrehany ny fitombony isan'ireo marary. Anton'izany ny fanafarana ny bouteille d'oxygène raha ny fanazavana. Zao tsika miteny zao efa misy ny tonga fa mbola tsy ampy satria mitombo ihany koa ny marary dia anafatra farak'izay aingantsika bouteille d'oxygène misa mba afahana mitsabo ohatrany amin'ny 1000 2000 marary any mihitsy aza mba afahana manafitra.
Nanambara ny filoham-pirenena fa itoy ny fametrahana ireo ivitoerana andray ireo marary ny Covid-19 eto an-drenivohitra. Isan'izany ny CTC etsy amin'ny gymnase couvert Korondrano izay andray marary miisa 100 manomboka ny sabotsy ho avy izao. Anio alina kosa no hisokatra andray ireo marary ny Covid-19 ireo hôpitaly hôtel toy ny etsy amin'ny hôtel Tsangatsangana Lakely, eo ihany koa ny Live Hotel Andavamamba. Orinasa mpanafatra fanafody iray amin'ny alalan'ny fiaramanidina no antony malafo ny fanafody amin'ny toeram-pivarotana fanafody sasasasany amin'ny azao fotoana izao. Raha nambarany filoany ho lafitry ny farmasia. Efa misy ny fanaraha-maso raha ny fanazavana azo. Michel Arna Arjo. Sahirana ny malagasy manoloana ny fiakarany vidim-panafody eny amin'ireo toeram-pivarotam-panafody amin'izao vanim-potoana iadina amin'ny fiparian'ny valinaretina koronavirusa izao. Vidim-panafody koa tena miakatra be mihitsy. Salafo be vidim-panafody. Hatramina paracetamol, vitamine C dia miakatra daholo ny vidiny. 500 zao ny plakety sy be ny vitamine C zao lasa mividy 700 sy arivo ao vina nefa indraindray lasa 5000 raha be minazy. Le karazany aloha tsy fantatro fa vitamine C. Ny fanafody fovidiko aloha fanafodina tension dia tonga dia poids 2 ilay izy dia amina rivo sy roa alina dia nangataka tamin'ny dokotera hoe ovaina ilay izy dia novainy an'ilay 10 000 dia lasa poids 2 20 000 tena saiko novainy fa tsy vita pitsony fotsiny. Fanafody amin'izao aloha tena miakatra le vidina paracetamol sy ny vitamine zao miakatra. Dia mandato ny plakety dia miakatra ireny izao. Raha ny fanadihadiana natao orinasa mpanafatra fanafody miisa 10 no mamatsy ny farmasia miisa 500 sy 300 eto Madagasikara. Tsy mitovy raha ny fanazavan'ny filohan'ny ho lavitry ny farmasiana ny fomba fanafaran'izy ireo ny fanafody, antony tsy mampitovy ny vidiny eny amin'ireo farmasia. Mandray fepetra daholo moa ny mpanafatra moa zany mandray fepetra ihany zany manao izay hahatongavan'ilay fanafody le tena ilaina amin'ilay fitsaboana ny Covid. Fa ny zavatra misy tena tsy maintsy tsindriana dia hoe misy fanafarana mandeha par avion zany. Dia ilay fanafarana mandeha par avion io zany misy safidy sarotra. Moa sasany efa manana programa fahatongavana fanafody ihany mandeha sampo dia iny zany efa ao anatin'ilay hoe zavatra mandeha araka ny tokony ho izy. Fa izay nanafatra nandeha roplanina zany mahatonga mety mahatonga ilay hoe somary niakatra ny vidim-panafody sasany. Fa tsy fanararotana le tsindriko tsara tsy hoe manararotra tsy amin'izao amin'ny sarotra zao zany tsy hoe manana finiavana anararotra zay. Raha sanatria moa zany moa no miteny lehibe ny lavitra. Raha sanatria misy le fanararotana moa zay tsy manaiky an'ilay fanararotana fa tsy maintsy hoe mazava daholo zany. Arak'izany miankina amin'ny fomba fanafarana ny laboratoara manamboatra ny fanafody ny ahafahana mamaritra ny vidin'ny fanafody iray. Efa misy ny fanaraha-maso raha ny fanazavana hatreto ampy ny tahiry-panafody eto amintsika. Afatra foana ny asa zay ny asan'ny grossiste zay manafatra foana zany. Ny programmation fandaminana amin'izay samy manana fandaminana izy zareo. Fa ny azoko lazaina fotsiny hoe miezaka manao niezaka fanandrify amin'ny hoe filan'ny tsena zany zareo. Nanamafy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara androany fa izy kosa ny fepetra amin'ny fanararotana ataon'ny olombitsy amin'izay fiakarany vidim-panafody izay sy ny mety ho fanafenana fanafody. Misy olona vitsivitsy manimba endrika atsika. Ka eto moa ianao misy olonisy raha tokony arahana akaiky izay manao an'izany fihetsika mamofady manararotro anatin'ny vanim-potoana toy izao. Lazaina ary lasa misy mivarotra antsokosoko eny amin'ny tambazotra tserasera ireny ny Lovinox ohatra. Nefitsika dia manana stokiny zany ary za mihitsy nampianso ny mpiara-miasa tamiko hoe mba firy ny Lovinox hita amintsika. Manantsika hatrany amin'ny 6500 traitement. Zany hoe 6500 olona zany marary. Zany hoe marary rehetrarehetra amin'ny hôpitaly ireo, marary rehetrarehetra amin'ny CSBD ireo, marary rehetrarehetra amin'ny CTC ireo. Tsy tokony misy mividy an'izany Lovinox zany na iray azy.
Ratsaivina raha ny tokony ho izy efa hita maimaim-poana eny amin'ireo CSP2 natokana ho amin'izany ireo fanafody mamaritra ny protocole de traitement eto amintsika fa maro amin'ireo CSP2 anefa no mitaraina fa tsy manana izany intsony. Hatreto andrasan'ny rehetra ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny famerana amin'ny tokony ho izy ny vidin'ny fanafody entina mitsabo ny COVID-19 indrindra ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Miato mandritra ny tapa-bolana manomboka ny 20 aprily izao ny fampianarana eny anivon'ireo sekoly manerana nosy raha nambara ministry ny fanabeazan'ny pirenena tamin'ity androany ity. Miankina amin'ny fivoaran'ny valinaretina ny fiovanana tsihy ny tetiandro raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Teboka ny votra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ao anatin'ireo fepetra iadiana amin'ny valinaretina COVID-19 fa ny fanohizana ny fialatsasatry ny Paska ho an'ireo fianarana eny amin'ireo sekoly sy ny université manerana nosy. Ho an'ny fampianarana eny anivon'ireo sekoly, manomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fampiatonan'ny fampianarana raha ny nambaran'ny ministra ny fanabeazan'ny pirenena androany. Na eo atsy izany, misy ny lamina napetraka amin'ny fanohizana ny fampitana ny fampianarana ho an'ireo mpianatra eny anivon'ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ao anatin'ny tapa-bolana manomboka amin'ny 19 avril zao dia tsy mianatra aloha ny ankizy. Zay akory ny tsy midika hoe tapaka tanteraka ny aktivité pédagogique. Satria ao anatin'ny sekoly miankina fanjakana dia efa nizaraina izy ireo livret d'auto-apprentissage dia mianatra ny ampianarana manao révision ohatra ny sanandro ihany. Ho an'ireo sekoly tsy miankina moa zany amin'ny fanjakana dia misy fepetra sy fandaminana moa zany izay naroso amin'izy ireo hoe mety mandray ny lesona isan-kerinandro any ampianarana ny ray aman-dreny dia manao an'ireo entomody any an-trano ny ankizy ka mamerina an'izany. Tsy nahitana fiovany hatreto ny tetiandro an'ny taom-pianarana 20 raika amby 20 raha ny fanazavana. Hitantsika fa nandray fa napaka-hevitra entitra. Fepetra entitra ny fitondram-panjakana mba ahafahana manapaka an'ilay chaîne de transmission ka eo zany no angatahana ny fiara-mientana ny rehetrarehetra amin'ny fanarahana an'izany lamina izany mba hiarahantsika mandresy an'izany valanaretina izany. Ka rehefa hita fa maharesy an'izany valanaretina izany dia miroso foana araka ny tokony ho izy ny ireo tetiandro. Fa miankina zany amin'ny fivoarany valanaretina ny tazomana na tsy tazomana izany tetiandro ny taom-pianarana 20 sy 20 izay. Arak'izany, ny fahatelon'ny volana May ho avy izao no hifarana ny fialatsasatry ny Paska ho an'ireo mpianatra manerana nosy. Maro amin'ireo mpianatra eny Ankatso nefa ahitana sorotra retina raha ny fanazavana. Androany nanao fanambarana ny fikambanan'ny mpianatra régional eny Ankatso amin'ny tokony ametrahana ny centre médico-social opérationnel. Ny larana efsa. Safenanareo zany fa tsy visy ny mpianatra vo zany aty amin'ny campus amin'izao fotoana izao. Mpianarana aloha zany nandeha ny digitalisation iny, nisy aloha ny paiement iny fa efa lany. Zany nazana efa lany le vasim-pianarana. Sisy sony zany izy amizao ngamba tsy mandeha sony ny paiement amizao fa Androany nanao fanambarana manoloana ny fianaky ny valanaretina eny Ankatso ny fikambanan'ny mpianatra régionaly eny an-toerana izay tokony andraisana fepetra mifanaraka amin'ny fampianarana sy ny fiarovana ireo mpianatra amin'ny valanaretina. Voalohany, takinainy ametrahana centre médico-social opérationnel sy ny médecine préventive amin'ny campus universitaire. Manoloana izao valanaretina izao isaky ny seky misy dokotera, misy fanafody ary tsy adoavam-bola. Andino faharoa, amafisina indray ny fanondrahana ranom-panafody isaky ny efitrano mpianatra tsirairay, fizarana kasibosy, gel-main, savony, dispositif de lave-main isaky ny bloc. Andino fahatelo, takinay ny anomezana tosika ara-tsosialy maimaim-poana ny mpianatra rehetra mbola mijanona anaty campus amin'izao fotoana izao. Afaka manao fitiliana maimaim-poana eny amin'ny médecin préventif ireo mpianatra eny Ankatso saingy tsy misy ny fanafody ho an'ny marary raha ny fanazavana. Ratsaivina efa nahitana tranga miisa 3 teny an-toerana ka nametrahana ny médecin préventif opérationnel ny taonala lasa teo. Sambany tamin'ny antotany sanona tratra 7,7 ireo tranga vaovao tao anatin'ny arahandro teto Madagasikara mahakasika ny coronavirus. Miisa 7 ireo namoniana raha toka 7,7 ireo sisona soamantsara. Henri Florio. Miazakazaka araka izay tsy izy ny antotanisan'ireo olona voamarina
fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. Hatramin'ny nidiran'ity valinaretina teto amintsika indrindra fa izao deuxième vague izao, tafiakatra hatramin'ny 7,7 ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 teto Madagasikara ny andro nomaly fa 14 ny volana aprily taona 2024. Miisa 7 ireo nambony ainy ereky Madagasikara raha toka ny ampy 70 ireo sitrana soamantsara. Io antotana isa io izay azo tamin'ny fitiliana 4,7 izay natao. Mitotaly 2,7 ireo ao anatin'ny fitsaboana hatramin'ny omaly raha toka 3 ireo ao anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Fa eo amin'ny fitsinjarana isam-paritra, ny faritra Analamanga no maro anisa tamin'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 eto Madagasikara io. Mitotaly 4,9 ireo tranga vaovao teto Analamanga raha toka miisa 4,9 ireo sitrana soamantsara ka 2 ny namony ainy. Ho fiatrena ny fianakanivan'aretina COVID-19 eto Madagasikara, ampitomboana ny CTC mandray marary eto Antananarivo renivohitra. Ankoatran'io nofoanana ihany koa ny tsena lehibe isan-kerinandro ireo no isan'ny songadana nandritra ny filan-kevitra minisitra Omaly Henri Flora. Ny ombana misimisy kokoa amin'ny ady atao amin'ny firongatry ny valanaretina coronavirus, ny filan-kevitry ny minisitra no tanterahana Omaly tamin'ny alalan'ny visio conférence izay notoariny filoham-pirenena niarana tamin'ireo minisitra mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Isan'ny votoatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny fandraisana fanapahan-kevitra ireo fipetra vaovao izay apetraka manomboka izao ho fanamafisana ny ady amin'ny valanaretina COVID-19. Noraisina ny fipetra fa ampitomboana ireo CTC mandray ireo marary eto Antananarivo renivohitra toy ny EPP sy ny CG manara-penitra eny Somandrakizay sy ireo hotely tsy miankina lehibe miisa 2. Ankoatr'io, ny razana dia tsy afaka mivoaka ny faritra ao anatin'ireo faritra 10 mikatona ahitana ny Analamanga, Sava, Boeny, Atsinanana ary Nosy-be. Mbola mitohy ihany koa ny fialan-tsasatry ny Pasika ho an'ny fianarana any amin'ireo sekoly sy ny université rehetra manerana ny Nozy. Fa ankoatra ireo voalaza etsy ambony ireo, nomeny ny filan-kevitry ny minisitra alalana ny famatsian-drano fisotro madio any amin'ny distrika ny Benenitra ao anatin'ny faritra Atsimo Andrefana. Nankataova ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny fitaterana antsambo ireo fitaovana fanomezana ny zandarmeriam-pirenena miainga avy aty Renault hamonjy ny Madagasikara. Fa mahakasika ny fièvre de la vallée du Rift, nambara fa tsy afaka mivoaka ny faritra misy ny aretina ireo biby fiompy rehetra ary efa noraisina ihany koa ny fanapahan-kevitra ny nandefasina ireo fanafody fitsaboana ilaina amin'izany any amin'ny faritra rehetra voakasika. Farany, nisy ihany koa ny fandaniana volavolam-panjakana sy didim-panjakana ary ny fanendrena eo anivon'ny ministera isan-tokony nandritra ity filan-kevitry ny ministra Omaly ity. Manoloana ny firongatry ny COVID-19 no mafisina ny fanentanana ny mponina sy ny fampiarana ireo fipetra ara-pahasalamana ao Abetsiboka Gaëtan Andriatsila. Raha ny taremarika ofisialy misy 17 ny tranga COVID-19 ao Maheva tanàna ny 13 aprily lasa teo. Nainga tamin'ny olona nanao test no nahafantaran'ireo. Mbola maro nefa ny tranga ary mampiahy ihany tompon'andraikitra, indrindra ireo tsy salama matahotra ny anatina mpitsabo. Zay zany tsy mionona amin'izay satria ohatra ny gaga ihany hoe maninona telo ambinifolo fotsiny. Dia ny système natao koa zany dia nanantona ny pharmacie hoe firy ny olona mividy azithromycine satria io nisan'ny fanafody zany ahiny pharmacie izay eritreretina hiadirana amin'ny corona. Mandeha any amin'ny 700 ny isan'ireo olona mividy an'izay. Dikan'izany manana forme ataoko hoe nataontsika hoe léger na modéré ny any anatin'ny fiarahamonina any fa misy tsy metimety amin'ny tenany ary mieritreritra izy fa corona le izy. Dia izay mividianan'ilay fanafody. Ary eo koa zany no anamafisana an'ilay hoe mila fanotonana mpitsabo mba tsy tsabo tena fahatany na ilakina mpanafody fahatany ka lasa miteraka zavatra hafa indray rehefa avy eo. Ny tanina araka izany ny mponina anatina mpitsabo raha misy ny tsy fahasalamana. Ny tanina ihany koa ireo mpanentana ara-pahasalamana hijery sy anara-maso isaky ny faritra misy azy avy. Ankelan'izay, hoentitra ny mpitandro filaminana amin'ny fanaraha-maso ireo olona mivoaka sy miditry ny faritra. Lasa indray le olona sasany izay azo lazaina hoe mangaladianga no azo lazaina azy, mandray taxi brosy izy avy any Antananarivo tonga ao Akazobe dia avy eo manao lala manapaka dia miala ny
point de contrôle sécuritaire ny Analamanga zay eo Atapiketsa ary koa ny faritra Betsiboka eo Mahatsinjo dia tafiditra izy ao amin'ny commune ny Mahatsinjo dia fanososy amin'ny vahoaka ao ary eo indray koa izy rehefa avy eo mandray taxi brosy dia katrany amin'ireo zay faritra zay mikatona zany. Eo anelanelany ny faritra Boeny sy ny faritra Analamanga no misy an'ny Betsiboka. Misy amin'ireo olona mitady ny fomba rehetra ahafana miampita amin'ireo faritra roa mihidy ireo amin'izao fotoana ka tsy maintsy mandalo ao Maiva tanàna. Nidina andalambe manoloana ny faditserana natao Mahajanga ireo tatsambo miisa 530 tsy anasa efa ho 5 volana izay mangataka ny anokafana ny jony izy ireo sy iverenana iasa Henri Flore. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo tatsambo ao Mahajanga tamin'ny ity androany ity na efa ela ary izy ireo no niandry valinteny avy amin'ny ministra Pia azy manoloana ny fikatsoany iasa. Nilanja sora-baventy ary nidina andalambe manoloana ny faditserana no nanomboana izy ireo izany fitokonana izany tamin'ny ity androany ity. Reto zay tatsambo mpanjony eto Mahajanga. Matonga amazay mijoro eto amin'ity androany ity président efa manangana saina fotsy efa resy tanteraka zay tatsambo eto Mahajanga. Ka mangataka anareo mpitondra fanjakana mba hosokafanareo farany zay aingana ty resaka jony ty fa efa ho 5 volana latsaka kely amazay tatsambo rehetra tsy ary ny asa ary mba mamelombady amanjanaka koa zay tsirairay avy rehefa sahirana tena sahirana mahitsiny ary tsy eto Mahajanga foana fa misy ny tatsambo avy any Tamatavy, avy any Dego, avy any Tuliara ka zay ny angatanay ndre matofoloa mba sokafanareo faran'izay aingana izy ty raha misy hoe tsy fankazahoanareo amin'ireo orinasa reo avoaitserika aloha ny sambo mba mae licence provisoire aloha dia avenareo mandamy manotaratasy manaraka zay ny angatanay tatsambo marobe reto andre mandoa filoha. Nambaran'izy ireo fa hanamafy ny fitokonana izy ireo raha toa ka tsy voavaha ny fitondram-panjakana ny etaetany manoloana zao fitokonana izao. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ataontsika mahakasika ny tsenan'ny lamba-tavoahangy amin'ny izao fotoana izao eo ihany koa ny fanimbana ala any Nosy be any rehefa avy eo ary. Tontolo iainana ahafanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro naiza naiza eto Madagasikara. Mbaliky mamiratra no aviko. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix.
miditra tapany faharoan'ny vaovao isika niakatra dimapolo ka hatrany amin'ny azato isanjato ny tany manjifa lamba tavoangy tato anatin'ny herinandro maromaro izay saika ireo sarany 7 ariary no tena abetsaka manjifa amin'izany na eo aza izay fitombony vola miditra izay manay ny fisiny ka contact ireo mpivarotra miantarandriana eto Anosy mpivarotra mahery ny 80 no miompana amin'ny famarotana lamba mena sy lamba tavoangy na lamba famonosana razana eto. Tato anatin'ny herinandro maro, ny tombony olona manjifa izany noho ny fahefa-mividiny hena saika niompana amin'ny lamba tavoangy ny jifainy maro. Mpivarotra no mitondra ny fanazavana. Ny amin'izao aloha mampalahelo be satria be dia be ilay olona maty dia zareo zany efa lany vola dia tsy maintsy izay hoe takatry ny vola takatry ny fahefa-mividiny izany ny vidiny mameprena hoe tony lamba tavoangy tony lamba landy dia arakaraky ny eto manan'ilay olona zany satria ilay olona efa tena sahirana raha nakamarony aloha izao dia ny tena be mpividy dia lamba tavoangy sy ilay lamba landy tsotsotra eo amin'ny 100 000 sy ny lamba tavoangy tena mandeha zao ohatr'izao ohatra dia lamba tavoangy ohatr'izao tony izao ny tsotsotra dia tony no takatry ny be somaso zany ohatra nefa lany vola izy dia izao zao ny takany hoe 35 40 zao ny tamin'ny taloha indraindray ara misy tsy vaky lofy parivon'ny andro indraindray olona ray ndraisinao parivon'ny andro izao zany hoe maka lamba tavoangy androany maka eo amin'ny 10 eo dia ohatra hoe malany 5 na 4 androany eo indray aloha zao le mampitombona entana tsy dia afaka mampitombona entana satria le olona avy any ambanivohitra zany tsy afaka mitondra entana satria le lalana mihidy dia tsy maintsy eo ihany zany no amidinao. Na eo aza ny fitombony mpanjifa tombo tahaka izay ihany koa ny ahiahin'ny mpivarotra olona marary na mifanerasera amin'ny mararin'ny Covid-19 ny ankamaroan'ny mpanjifan'izy ireo. Mpivarotra no mitondra ny fanazavana. Ny mety olana dia tahaka ny olon-drehetra ihany ny fahasalamana. Ho an'ny olona izay mividy lamba ny ankamaroany dia olona maty ny Covid daholo. Ny olona mividy lamba nefa tsy sura ianao fa olona salama mety olona mifanerasera tamin'ilay marary. Dia ny vola izay facteur anankiray mampitonga ny fanerasirana mety mitondra microbe ngery ny volo reny na ny olona porteur sain na porteur sain dia mety mamindra amin'ny mpivarotra matahotra amin'ny mpivarotra miasa amina ia miasa amina tahotra satria faneraseran'ny karazan'olona maro be maintsy misy ny fipetraram-pahasalamana hitanareo zao dia somary misy elamelana daholo ny mpivarotra rehetra tsy maintsy mampiasa zel maromaro zay zel désinfectant ho an'ny tanana dia ny alcool fanao amin'ny volo mba hitsinjovana ny any tokantrano hoe saonao mitondra aretina mody makany tokantrano izany fipetra tsy maintsy raisina misy vola mivoaka koa anatin'izay. 7 ariary ka hatramin'ny 2 alina ariary ny vidin'ny lamba tavoangy iray miankina amin'ny kalitao. Tafakatra 700 mahery ny tranga fièvre de la vallée du Rift amin'ny faritra efatra eto Madagasikara ankehitriny ary 420 ny omby maty amin'izany. Araka izany nivoaka ny didim-pitondrana isam-paritra mandrara ny fivoahan'ireo omby ireo biby miroaka ahitra amin'ireo faritra ahitana avalina aretina gaetao Andriatsilava. Mirongatra ankehitriny ny tazo mahazo ny omby sy ny ondry sy ny osy izay mifindra amin'ny olona ihany koa. Nanomboka ny farany volana febroary tany amin'ny faritra Dianano no nahitana azy voalohany. Ny herinandro fahatelo ny volana martsa nirongatra ny valana aretina ka nihitatra tamin'ny faritra hafa toy ny faritra Timondrefana, ny faritra Vadivavy Fitovinany ary ny faritra Atsinanana. Raha ny eto Tanisa voaray miisa 437 ny tranga voamarina amin'ireo faritra efatra ireo ka ao amin'ny Vadivavy Fitovinany avokoa ny 700 amin'izany. Raha ny eto Tanisa hatrany miisa 200 ny tranga ho Diana izay tsy mbola nisy fahafatesany omby saingy misy tranga 7 mampiaya. Miisa 720 ny tranga atao anatin'ny efatrandro ho an'ny faritra Atsinanana ary miisa 9 ny omby maty. Mitotaly 130 ny tranga ho an'ny Mananjary, Nosivarika sy Manakara ary tafiakatra 900 ny omby maty. Ho an'ny faritra Tsimondrefana miisa 320 ny tranga ary mahatratra 20 ny omby maty. Raha ohatra ka fitinina dia 437 hatreto ny voamarina biby anisan'io ny petit ruminant sy ny omby mitambatra 437 ary 624 ny fitambarany maty ary ao amin'ny faritra Vadivavy Fitovinany no tena nahitana izay fahafatesana betsaka indrindra zay.
Fepetrany raisona ny fanentanana ireo mpiompy sy ny mpanjifa anakanana ny fiparitahan'ilay tazo, ny ady amin'ny kaikitry ny moka, ny fanesorana ireo lobolobo, ny fanotofana ireo rano miandrona, ary indrindra ny fambolena ireo azo tsy tian'ny moka toy ny sipresy sy ny voatabia. Teo ihany koa ny fandefasana fanafody ahitana antibiotika, vitamina sy antiparazitaire, ny fanaovana vaksiny ho an'ireo biby fiompy sy ny fanentanana ny olona tsy hihinana ireo biby fiompy matin'ilay aretina, ary ny tsy famelana ireo biby voaka ireo commune miisa 530 voakasika izany. Nisy araka izany ny didim-pitondrana ho an'ireo faritra voakasika. Dia ny famoahana an'ireo didim-pitondrana régional izay mandrara ny fivezivezeny omby ho an'ireo faritra voamarina zany, dia tsy azo atao ny mandefa an'ireny omby reny mivoaka amin'ny faritra. Ohatran'izay ihany koa rehefa miresaka faritra dia tsy amin'ilay région ihany, fa raha misy commune anankiray voafaritra hoe voamarina fa misy biby eo mitondra an'ilay tsimokaretina, dia voarara ihany koa ny fivoahan'ireo andiana biby ruminant ao anatin'io commune io hivoaka ho any amin'ny commune hafa. Tsy misy fitsaboana manokana azo atao amin'io tazo mahafaty omby amanosy io. Raha tsy hivina, vao voalohany nisy fanafarana vaksiny iadina amin'ity valanaretina ity, ka omena maimaipoana ho an'ireo faritra tena voakasika. Ny tanjona dia tsy ny anao fairano faritra anankiray ohatra, na koa hoe anafay ara-ekonomika n'ireo piompy any amin'izay zone misy an'ilay tsimokaretina fièvre de la vallée du Rift. Efa nampiady hevitra tamin'ireo gouverneur an'ireo faritra ireo, fa mifampiresaka ihany koa amin'ny teknisianina, ny DREP sy ny préfet, fa azo atao lokalize tsara ny famerana ny fivezivezen'ny biby na eo au niveau en district io na au niveau na commune voafaritra mazava tsara, mba ahafana tsy manasazy an'ireo mpiompy hafa zay tsy mbola misy an'izay tsimokaretina zay, na dia ao anatin'ilay faritra efa voamarina fa misy an'izay aloha makasika ny fivezivezeny. Ny taona 770 no nisy voalohany ny fièvre de la vallée du Rift, ka ny taona 770 sy ny taona 770 no nirongatra voalohany teto amintsika izany. Ny verina indray ny taona 800 sy ny taona 700, ary izao hitantsika amin'ny taona 120 izao indray. Aoriany ny tondra-drano na rotsakorana betsaka, foy ireo moka mitondra ny aretina ka mamindra any amin'ny biby fiompy. Lafa mavao hafa kosa indray dia manoloana ny fanohan-kevitra samihafa ny amin'ny isokafany bastoliara indray na tsy mangataka fionana sisy fifampidiniana ireo mpisehatra sy ray aman-dreny ao Toliara. Fionana ahafana mamaly ireo fanontaniana marobe miteraka ady hevitra ankehitriny. Ka itao Andrea Tsilavo. Efa notanterina teto amin'ny fampalalam-baovao omaly, miditra nitsehatra amin'ny fangatahana ny trandrahan'ny orinasa bastoliara any amin'ny faritra Atsimo andrefana ankehitriny ireo olom-boafity sy olom-botendry sasany any an-toerana. Fa zaho miteny aminareo raha tsy tenenina fotsiny ireo olona reo ataoko hoe eny amin'ny arabe dolo hoe hitabataba zay hoe vao sokafana. Hoe hitabataba amin'izay le olona hoe sokafy bastoliara misy olona 3 arivo, 4 arivo, 5 arivo midina an-dalambe. Tsy voasakana tsony amin'izao mety mbola voasakana. Fa rehefa fakakelikely io tsy voasakana tsony. Hidina an-dalambe hoe ame asa zahay. Misy le sénateur mitady asa zahay. Da hoana io anefa misy asa mangetaheta ambony lakana, io fa misy asa, io fa misy investisseur hanao investissement. 3,500 taona io ny tao. Tsisy nakany. Atao inona io? Hamenaniza, koaniza. Nefa afarafara ao rehefa misy taranaka mety fa tsy hododitsika rehetrarehetra dia zay ve vao tandrahana. Fietsika izay mialohan'ireo fiarahonim-pirenena noho izany mandika ny didy no raisin'ny fanjakana foibe ny fa 9 ny volana novambra 2022. Maro amin'ireo ray aman-dreny any an-toerana ihany koa no milaza fa misy sehatra maro azo trandrahana amoronana asa sy ampivoatra ny faritra. Maro ny zavatra azo atao fa tsy harena kibony tany ihany. Ka manina ary raha harena kibony tany no hitondra fahafatesana ho an'olo, manino tsika tsy mitady moyen hafa hampandroso tany toy fa no harena kibony tany ro manahirantsika. Maro, ohatra zao, manaka an'igny le faritry avaraky igny. Mitadasika an'igny le tany fa tsy misy mpamboly. Manino ary tsy misy mpamboly. Itadiavitsika tracteur, itadiavitsika charrue, hamboly le olo. Ary misy fandrosoa le la vao mamboly le olo. Maro le moyen ahafahana mampandroso an'ity firenena ty fa tsy voatery am'le harena kibony tany avao. Mizara roa ankehitriny ny fomba fijery manoloana io bastoliara io. Ao ireo manaiky sy miandrandra ny isokafany izany,
ao ireo tsy mankasitraka noho ny antony maro samihafa manampitrotraka ny fisian'ireo tsao sy fanontaniana miandry valiny eny anivon'ny fiarahamonina. Satria koa nisy tsaho koa ane nandeha, nisy tsaho ny rumeur niparitaka be hoe misy radioactif hanimba an'le tontolo iainany hanao an'izao hoe izay rehetra tsaho daholo zany zay. Nohon'izay tsaho zay zany dia maro ny govondron'olo na le olo tanatin'izay na ny épousé nanaraka an'izay hevitra zay, foto-kevitra zay. Satria talohan'ny base toliarany nisy atao hoe société junior atao hoe toliara sanjy nanao toutes les recherches manao zao hoe azo atao mikaroka an'io dikan'izay fa hainy aby ino aby le paramètre ilaina raha fa hitrandraka harenan-kibony tany toy tony de fa nanao zany iny. Misy koa moa mitsika gasy raha mbo tena lafa tonga le raha atao le raha tsy tonga io tokoa fa hatao le izy zay amizay vao misy mametra-panontaniana maro ambaliky niny. Inona misakana tsy ahafahana manao fiaonana natabatra mahakasika ity tetikasa ity? Iza ny pahazo tombotsoa amin'izany sy ny maro hafa? Andrasana treto ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fanjakana Foibe manoloana io fitrandrahana fa sy mainty ao Toliara io. Efa miverina indray ny fandiniana ireo tetikasa sy fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara Chine androany no niraisin'ny filoham-pirenena sinoa amin'ny fomba ofisialy masivo vahiny miisa 2.7 ka isan'izany ny masivo malagasy. Nialarana efso. Ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fampiasana ny fanafody nentim-paharazana no nahafehezana ny valanaretina COVID-19 tao Wuhan. Raha ny fanambarana nataon'ny fitondrana sinoa tamin'ny fomba ofisialy ny 12 aprily lasa teo. Ny fanarahana ny afatra tenen'ny fanjakana sy ny fanarahana disiplinina ary ny firaisankina ka naresena an'io izy dia nanaraka tsara mihitsy zay raha hoe tenenina confinement dia raha province anankiray dia tena confinement zay tara amin'le datin'ny confinement dia tsy tafiditra ao anatin'le province. Raha izay faharoa dia ny fanafody manana protocole fanafody zany ny tsaboana dia tsy betsaka loatra ny olona hoe zay tsy mifahafatesana zany. Ary ny fanafodiny dia ohatran'ny fanafody rehetra ihany dia misy koa ireo fanafody nentim-paharazana ary le nentim-paharazana io dia misy tsara mihitsy ny atao hoe artemisine zay misy composantiny amin'le CVO atsika. Le CVO plus ny fahitako azy dia fanafody tsara ary amin'izao fotoana zao zay dia miresaka amin'ny hoe ahoana no andinihana an'io mba izaraina an'ireo kora na fanomezana na famidianana an'le CVO aty amin'izareo sinoa. Taorian'ny fanambarana izay natao omaly no noraisina tamin'ny fomba ofisialy ireo maso ivo maneran-tany miisa 2.7 voalazan'ny filosonofo isan'izany ny any Madagasikara. Efa misy amin'ireo tolo-kevitra fifanarahanm-piara-miasa naroso ny fitondrana malagasy no efa eo am-pandiniana raha ny fanazavana. Efa mikarakara momba an'izay zany province vitsivitsy amin'izao fotoana izao. Ny fikazany zany dia ampandeha ny district tsirairay eo tsika amin'izay hoe orinasa ahitana an'izany ary efa tena misy dossier efa mipetraka avy amin'ny présidence sy ny ministère-ny industrie sy ny ministère-ny toe-karera zany no efa mandeha amin'izao fotoana izao zarainay avy aty an'ireo province maromaro zay tonga miresaka aminay. Rajaivina efa tamin'ny volana janoary 2024 no noraisina teo amin'ny ministera ny raharaham-bahiny taosinina ny taratasy manendry ny maso ivo malagasy no ny toedrara tamin'ny COVID-19 tsy mbola afaka no tanterahana tamin'izany aloha ny fandraisan'ny filoham-pirenena sinoazy tamin'ny fomba ofisialy. Lafa mavao hafa kosa indray dia hoentsitra ny fanaramaso amin'ny fampiarana ny fanapa-kevitra amin'ny anafoanana ny tsena isan-kerinandro eto Antananarivo an'ireo tsena isan'andro kosa indray amafisina ny fandrarana ranom-panafody iona saina. Araka ny fanapahana no raisina nandritra ny firan-kevitry ny minisitra ny amin'ny fampitsarana ny tsena lehibe isan-kerinandro eto Antananarivo anomboka ny sabotsy izao ny fampiarana izany izay iarahana amin'ny mpitandron'ny filaminana ho ny tompony andraikitra eo anivon'ny fiadina ny tanàna ny Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy raisina moa zany ny andraikitra mahakasika an'izay fanakatonana izay tsena izay hikatona avokoa toy ny tsenany Ambodiny Sotry isaky ny sabotsy voakasiky n'izay ihany koa ny tsenany Andravoahangy isaky ny alarobia
ireo moa zany ny tena azo lasaina hoe tsena lehibe isan-kerinandro eto Antananarivo renivohitra. Ny eo amin'ny fanatanterahana angambany dia tsy maintsy ho ataonay miaraka amin'ny tompon'andraikitra, ny polisy municipale sy ny nivon'ny polisy ny arrondissement Boriboritany eto Antananarivo renivohitra. Ankoatra izay amafisina ny famindrana ranom-panafody amin'ireo tsena lehibe eto Antananarivo. Mpivarotra, délégué mpivarotra sy olon-tena, eo ihany koa ny pompier izay miaraka fandrimbona anay amin'izay fanadiovana ny tsena izay, ary rehefa vita izay dia manao ny famindrana ny ranom-panafody ny eo anivon'ny PMH. Dia io moa zany efa atao isan-kerinandro ary mandeha foana io. Araka izany tsy hisy intsony ny tsena nanambodiny sotro ny sabotsy izao, ny tsena nandravoanga ny alarobia ary ny tsena ny mamasina ny alakamisy. Namafisina ny fanarahamaso sy ny fampiaran'ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ireo tsena lehibe eto Andrenivohitra. Olana ny tsy fampin'ny vavahady ka mibosesika ireo olona toy ny eny amin'ny tsena ny Bochara. Io ny nasaina. Ny tombony asan'ireo délégué sy mpitandro ny filamina sivily eny anivon'ny tsena lehibe eto Andrenivohitra hatramin'ny nampirongatra ny valanaretina Covid-19. Ankoatra ny fampandehanan-draharaha andavanandro, eo ihany koa ankehitriny ny fanaitanana ny olona izay tonga miantsena sy ireo mpivarotra amin'ny fampanajana ireo fepetra sakana tsy partahan'ny aretina. Apesaka le kasibosy zareo. Allo apesaka le kasibosy. Efa manana zely tsika le ampiasaina ao amin'ny client sy ny tsika mpivarotra. Mety ka. Toizana foana. Olana nefa ny 4 nanomboka ny volana Desambra teo ny vavahady lehibe fidirana eto amin'ity tsena ity noho ny fanamboarana ny zaridaina, ka ity vavahady kely ity no hidirana sy ivoan'ny olona mandeha ny fitakosenana. Miezaka izay manentana ny mpivarotra rehetra samy hanao kasibosy sy mipetsena, ary eny amin'ny vavahady dia efa manomboka misy olona misakana izay tsy manao kasibosy tsy miditra ato anatin'ny tsena. Ny mpivarotra tsirairay avy dia efa nentanina mba hanana zelona ho ampiasaina ho azy iarovany tena sy ho an'ny petsena eo aminy amin'ny resaka fikirakirana volo. Kanefa ny zava-misy izay ezaka rehetra taona izay dia zao irahanareo mahitsy zao zava-misy eto eo amin'ny resaka vavahady zany ny tanay misy olana be. Satria na dia voajaja izay zavatra rehetra izay any anatiny any rehefa tonga ao vavahady dia tsy maintsy misy any le fifampikasoana mba manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ho an'ny Andriamatoa be ny tanàna Antananarivo mba ahafahana manokatra le vavahady principal izay efa nampiasaina hatramin'izay. Efa tokony ho ny volana janoary teo no niverina ny sokatra ny vavahady, nefa tsy fantatra ny antony tsy hanokafany eo anivon'ny fiadinan'ny tanàna izany ho iatran'ireo délégué ny tsena. Ankoatra ny firongatry ny valanaretina, mahazo laka ihany koa ny mpanoratsy amin'izao tranga izao. Fa eto amin'ilay vavahady zany zao no matetika mitaraina le olona mangalatra telefônina ohatran'izany zany somary tatoato zany somary betsabetsaka le izy. Dia fitarainana voaray anay zany amin'ilay vavahady motery dia tsy hitanay izay hoe atao ahoana no hiambina an'ilay olona isaky ny voaka miditra eto fa izay le mahatonga an'ilay somary fitarainana kely angatanay le fivoahan'ilay vavahady. Za zao matetika mandalo amikeo ny henoko zany misy amin'ny 5 isan-kerinandro hoe very telefônina vita amin'ny vavahady eto ohatran'izany zany zavatra mitranga matetika. Araka izany mangataka ny anokafana ny vavahady lehibe mahazatra hatr'izay ireo mpivarotra ao amin'ny tsena ny Bochara. Mitohy hatramin'izao ny fandripahana ala sy ireo biby arovana ao amin'ny anatin'ny parc national Alokobe ao Maridoka Nosy-be. Manahy ny mety ho vokadratran'izany ireo fiarahamonimpirenena sy mpiaro ny ala ao amin'ny toerana. Ka eto Andriatsilava. Tsy ny faritra rovana tantanan'ny Madagasikara National Park ao Nosy-be Alokobe izay mirefy hatrany amin'ny 700 hektara ary mahasarika mpizahatany maro na vazaha na tompon-tany. Ainao potika ity parc national ity raha tsy misy ny fepetra sy ny fandraisana fanapahan-kevitra aingana noho ny fidiran'ireo olona maro manao tevy ala sy manao arina fandrehatra ary mamono sy mihaza ireo akomba na lémurien sy ireo biby ao anatin'ny parc national. Raha tazanina avy ety ivelany na avy lavitra hita fa mbola tsara ny toerana. Rehefa miditra ao anatiny ripaka ny ala sy ireo biby amin'ny ala rovana ao Alokobe. Ny problème Nosy-be baka Nosy-be zegny nosy mahanosy izy io zany agnisan'ny zone sensible zegny izy
ka raha vao tsy voahampo tanteraka zegny le zavatra agnatiny ato surtout amin'ny resaka tiala sy ny tariny io lasa misy conséquence zany amin'ny rano giatsika eo koa zany lasa misy conséquence koa na amin'ny ato amin'ny ranomasiny ato satria le fotaka jiaby avy amin'ny antanety aty raha vao tapitapagna zany le azo jiaby atya de tsisy mamampagna eky zany le fotaka fa tonga de agny agnaty ranomasiny conséquence zay maty koa zany le oroko le tragnony loko any agnaty ranomasiny ka zay zany misy fifandraisana zany nantanety na ranomasiny amin'ny resaka fiarovagna io atiala io araka ny loharanom-baovao azo efa manana tambazotra matanjaka ireo mpanimba ala ao Nosy-Be ka miaro ireo mpanao asa ratsy antony makivy ny mponina ao an-toerana sy ireo fikambanana miaro sy miady amin'ny fiarovana ny ala efa misy andian'olona namorona tanàna ka mipetraka ao anatin'ny ala arovana na eo aza ireo namany efa niakatra fitsarana sy naiditra mponja vokatra izany manao antsoafo ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny fampotehana ireo fiarahamonim-pirenena ka eto zany zay atao amin'ny société civile hoe mba magnano antsoava tsika jiaby mba hiaraka hitantana mba hiaraka andray anjara zegny amin'io fitantanana ty avela voajanahary zay namezanjanahary atsika ty surtout atsika eto Nosy-Be eto ka eto zegny zay de magnentana ampitondra fanjakagna indrindra fanampanapa-kevitra mandray ny fanapahan-kevitra ny magnoloagna io fampotehagna misy be dia be io fa hitatsika fa misy lalagna mahakasiky zegny ny eto Nosy-Be mandefo ka taherigny zegny tompony andraikitra mba handray ny andraikitra magnoloagna zay zavatra zegny fa manahiragna ny mieritreritra satria mandeha hila zegny arovagna zay sisa mbola tsy robaka aby reo ka zay zegny ny fangatagnanay mba mandresa ny andraikitra nareo mpitondra fanjakagna ahitana fokotany misy efatra manodidina ny parka national Laloko-Be ao Maridoka Nosy-Be ankehitriny miditra tsikelikely ireo mponina na ireo vahiny mpifindra-monina mandripaka ity parka national ity na eo aza ny fanentanana sy ny fampahafantarana izay taon'ny ekipan'ny Madagascar National Park sy ireo miady sy miaro ny ala ao Nosy-Be. Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena raha tokany tapatapan'ny volana Mey izao tokony hiverina hisokatra ny toeram-pisakafoanana bar ary musée any Frantsa hatreto tsy mbola fantatra mazava raha voatazony io daty io na tsy mbola tratra ihany koa ny pika amin'ny vaky fahatelo amin'ny toerany fanadina. Manakaiky ny iray hetsy ny isan'ny matin'ny Covid-19 hatramin'ny nisiany valana retina any Frantsa. Mitoy ny famaroan'ny olona tonga amin'ny toerana fameloana mahatratra 705 ny marary ao amin'ny réanimation izay ankehitriny. Malohany io anefa iny tompon'andraiki-panjakana hitombo hatrany izany noho ny famaroan'ireo tratran'ilay variant brésiliana. Isorohana ny firongatr'ity farany nakatona avokoa ny sidina mampifandray amin'ny Brésil. Namafisy ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta frantsay nandritra izany fa tsy mbola tratra amin'izao fotoana izao ny piky ny vaky fahatelo. Tsy mbola fantatra manoloana io raha toka ho votana ny daty ny volana Mey ho ahafahan'ny toeram-pisakafoana bar ary musée hisokatra araka ny kabary farana nataon'ny filoham-pirenena frantsay. Androany nivory mikasika ny zava-misy any an-toerana sy ny fepetra ho raisina ireo mpanatanteraka any Frantsa. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Nikaltao en vide. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.